Tamin'ny pompier tenefa ry zareo tonga voaloha tena tsy ela ry zareo ekenay fa tsisy rano ry zareo. Reo olona la aty an-tanànanay la vita namonjy anay teo. Tsisy pompier tonga nisy rano zany teo. Tompoko azafady raha tsy efa ela. Bonbonina tany Amatazana nidina teo nitondra rano. Mba mangataka tompoko mba jereo zay satria mijaly ny tsara onena nareo ohatr'izany foana. Tsisy mamonjy zay rehefa mitaraina fa satria manino mba mifampitsonjova satria tsika samy gasy. Ary isaorako manokana ny olona any Andraisoro any Ampandrinomby tonga nanampy anay teto tsara onenana. Zay tsisy zavatra teneniko fa aza mandainga tompoko mitsorona ny marina ary zay dia tena mijaly rano. Tena mijaly rano zay. Raha ohatra ka tonga teo nareo le voaloha le pompier tonga voaloha teo ka nitondra rano nareo tsy nitatra izy teo. Aiza taminay teo? Aiza le taminay tratra reo? Taminay reo fianakavianay reo tanjazanay reo. Miafo aloha zany tamin'ny 7:30 minitra izahay no naharay antso mpamonjy voina zany. Nalefa avy hatrany ny kazairina tao Andravoahangy namonjy tetỳ Tsaronena satria ny Andravoahangy mieritrereto hoe akaiky indrindra. Tonga tetỳ toerana ny kazairina Andravoahangy tamin'ny 9:09 minitra. Izany hoe 10 minitra taorian'ny antso zany aloha ny pompier dia tonga. Rehefa tonga tetỳ toerana Andravoahangy dia milaza fa somary mafimafy ny afo. Rehefa somary mafimafy ny afo dia tsy maintsy mandefa renfort. Miala tao an-toerana indray zany ny avy tsara lalàna miaraka amin'ny camion be mpamono afo tamin'ny 6:13 zany hoe tamin'ny 6:20 minitra zany ary tonga tetỳ an-toerana tamin'ny 6:70 minitra. Nalefa ihany koa ny kazairina tao Ankatso tamin'ny 6:30 minitra ary tonga tetỳ an-toerana tamin'ny 6:30 minitra. Zay zany aloha ny zava-misy marina sy ny lera zay voarakitra tsoratra tao amin'ny mpamonjy voina. Inona no mety olana vao tonga tetỳ an-toerana zahay dia efa nitatra be ny afo. Trano hazo ilay izy. Trano hazo fivarota-kazo izay nitatra tamina trano endure anankiroa. Ary tamin'ny trano endure anankiroa io nisy victime. Rehefa nisy victime atao rehefa tonga teto an-toerana zany ny pompier, ny zavatra tsara fantaritsika aloha ny an'ny pompier dia miain'olona aloha ny voalohany indrindra. Tsy ny afo mihitsy aloha ny voalohany indrindra fa ny ain'olona. Voalaza zany teto toerana fa misy ain'olona taraiky ao dia izay aloha no natao ny pompier vaindohana raha vao tonga teto toerana hikaroka ny olona io. Izay vao makany amin'ny famonoana ny afo. Izay zany ny zava-misy ary ny olana anankiray ny sedrany ihany koa tery ny lalana. Tsika zao ngamba mahita fa tery ny lalana eto Tsaronenana aty. Faharoa manaraka an'izay ny rano. Famatsiana ny rano zany. Ery pasapito eo amin'ny kiojany misy rano nefa ambany dia ambany ny pression rano. Fa natao izay fomba rehetra aloha zany hitantsika amin'izao zany fa somary voafehy ary mamarana ny famonoana ny afo ny volin'ny mpamonjy voina. Ho an'ny mpamonjy voina raha moa tsy misy tahiry ny rano na misy citerne azo ampiasaina ao amin'ny mpamonjy voina? Misy ka. Misy. Ary misy hitantsika ngamba le camion orange be teo iny iny camion orange be teo iny dia 16 mètres cube iny. Fa tsy maharaka le 16 mètres cube satria mafy loatra le afotsika teto. Camion anankiray, roa, telo, enina zany zao ny camion nampiasaintsika teo ary mbola nampininy avy eo amin'ny vondrona vonjy voina ny pompier misy ny corps de protection civile teo izay isaorana azy. Isaorana ny police nationale, isaorana ny gendarmerie, niara ny salahy tamin'ny famonoana ny afo teto. Fa raha tsy izay dia tsy vitan'ny pompier irery aloha ilay izy. Izay aloha zany betsorona. Resaka norme tompoko misy fanairan'ny olona ihany koa satria efa fanombohana izay voalohany aloha zany vitan'ny mponina ny fihan'ny afo.
ty fandroany ty tamin'ny toerana itrany manao hoana ny mahakasika izay le norme am'le resaka le afo zay zany mety fitaran'ny afo tena hoe resaka norme zany satria efa nisy firetana teto efa nanaitra foana mponina am'le hoe tokony jerena akaiky an'ity toeran'ity sotro zany le manao hoana mety fitaran'ny vorainareo fitarainany moa zany dia tsy maintsy hojerena eo anivon'ny fitaliavana ny tanàn-dehibe eo anivon'ny commune zay zavatra zay sy miaraka amin'ny tompona ndraiky ny affaire juridique ao amin'ny commune mahakasika an'izay norme zay fa ny tsika eto zany zao resaka famonoana afo fivarota-kazo anankiray le tao amin'le litaran'le afo source aloha zany dia tsy afaka milaza ny pompier fa misy polisy namana sy ny rahalaho zay expert ny zavatra zay dia trano lehibe trano anjora anankiroa mampalahelo moa zany dia namoy ray aman-dreny anankiray zay 27 taona nanoranga io ary ny vadiny zay mbola maratra vo ihany koa eny amin'ny hôpitaly mbola entina bavaka ka dia mirary fiononana feno amin'ny fianakaviana zay mianjadiny zay fahoriana zay commandant Eric Ralay Bonjour, chef de corps des sapeurs-pompiers nationaux.